Tiara kisihnya Kantumani nasarika Yaisa kalubimafi Eva unu kiafina Amzofton zao dia Urus anapakany Euribon amin'itony trano amin'reto trano reto zany voalohany tetezamita trano izay marihana ihany fa ny ato amin'ilay trano mora no ivahiny iny amin'izao fotoana izao zany misy efitra roa, misy trano fidiovana ary misy ny trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny lakozia modèle américaine no filazan'ny manam-pahaizana azy. Tetibidy efatra amby roapolo tapitrisa ariary aloha zany raha ity trano ity odonivolana ary aloha tsikelikely zany zany hoe aloha isam-bolana amin'ny vidiny 5,000 sy iray hetsy ariary zay no vola aloha ho an'izay tsara vitana mety azo azy amin'ny alalan'ny fisarihana zay hotanterahina raha ampitso ary any. Ty zany androany dia ny hoe cité fitiavana ny filoha Tetezamita Andry Nirina Rajoelina. Ny Prime Ministra lefitra misahana amin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ajo Andriananarivelo. Notokanana teto Toamasina ny faha 20 Janoary 2024. Ipetraka ity takela-bato ity. Kanizaniza iteny dia tsy azo kosehana izay misoratra, tsy azo trongisina izay mitsangana satria napetraka ho anareo ho an'ny tanora tompokilasy sovikivavy. Cité fitiavana ity izay no anarany zany cité fitiavana dia hitodika aty amin'ny trano amin'izay ny filohan'ny tetezamita araka ny fandaharam-potoana eto. Ny tsara fantatra ihany koa dia ny iray amin'ireo trano zato ireo zany hoe ny 720 zany no omena andrisay tsara vitana amin'ny fisarihana fa ny iray amin'izy ireo dia hijanona ho tranondry zareo amin'ny ministère-ny aménagement du territoire anaramaso ny mety ho fahampitehana na zavatra tsy mety rehetra amin'ny fiarahamonina eto aty toerana ity. Zany no natao moa dia mba hampaharitra ny zava-bita. Aty amin'roso ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoana izao hanapaka ny ruban. Zany atao hoe trano manana ny efitra telo izy refy 20 metatra torandro dia ato zany ataontsika hoe séjour miampy ny lakozia cuisine américaine. Dia misy ny efitrano anankiroa ny efitrano ato amin'ity trano mora iray ity amin'izao fotoana izao ary ny filohan'ny tetezamita ao amin'ny misy trano fandriana anankiroa izy ity
ary dia mitsidika ny trano voalohany izy amin'izao fotoana izao. Manaraky azy amin'izany moa ireo manam-pahefana izay tonga namivoninahitra ity fotoana ity. Ahitana ny Premier ministre lefitra, ministra zareo mpikambana amin'ny CST sy ny CT. Zay fa mitentina 720 tapitrisa ariary ny vidin'ny trano ity, ary izy io dia misy ny vola tsy maintsy aloha voalohany zany dia ny 30% n'izay vidin'izay. Ny manaraka kosa dia misy ny 5 taona andoavana ny ambiny. Na izany azy anefa dia raha to voalohanao ao anatin'ny 2 taona izay ambom-bola izay, zany hoe 70% zany dia tsy misy zana-bola aloha amin'ny fanjakana fa ny zana-bola amin'ny banky any sisa ny alohanao. Dia mitoy ihany moa ny fitsidiana. Andriamatofo vinavinanao ty eritreritro ao nanatanterahana nyizao zava-bity zao. Tafiditra tsara to amin'ny zavatra nieritreretinao ve zavatra ny avitsidianao to? Ny zavatra nataontsika hoa dia ny hoe mba hanorona sy hanangana, mba zavatra hipetraka ho an'ny taranaka faramanjimy. Zao zavatra zao raha eto Tomasina no lazainy dia tamin'ny taona tamin'ny repoblika voalohany no nisiny ny fananganana cité toy izao, dia ny cité Beril Rouge sy ny Beril Rose io zany. Fa ankehitriny tsika dia manao an'izao cité fitiavana izay natao ampitiavana ary natolotra ao ampitiavana ho an'ny tanora izay niary ankehitriny. Zany zavatra zany dia ditanana mipetraka, tsy afaka nizan'iza ho kosehana, tsy afaka nizan'iza ho trongisina, fa ireo izay tsy mahavita ihany no mitabataba, no tsy mahavita ihany no menomenona, fa izay mahavita tokony akasitrahana. Izay zany ny teny kely afatra napetraky ny filohan'ny tetezamita, dia fantaka moa fa rehefa vity ty eto ity dia mbola hitsidika ny le trandro somary miala tao hoe 500 metatra eto. Ao indray zany misy an'ilay villa ahitana efitra izy io, lakozia, trano fidiovana ary trano fandraisam-bahiny ihany koa.